Fa Aorian'ny fampivoriana sy fanomezana torolalana ireo tanàna sy mpanolotsaina vaovao izay lany tamin'ny fifidianana tamin'ny farany amin'ny telopolo ny volana jolay lasa teo dia miroso tsikelikely amin'ny famindram-pahefana ny tsirairay anisan'ny nanatanteraka an'izany tetsy anivon'ny kaominina Talatamaty. Ny fanatsarana ny fomba fiasa ho fampandrosoana haingana dia haingana ny kaominina Talatamaty iray manontolo sy hanatsarana trano ny fiainan'ny mponina andavanandro. Izany no paikady atao lara-pahamehana ho an'ny ben'ny tanàna famindram-pahefana Rado Aorian'ny izay voalany tamin'ny fifidianana natao ny farany amin'ny telopolo ny volana jolay teo. Araka ny fanambarana ofisialy efa nataon'ny tribonaly misahana ny raharaham-panjakana sy taorian'ny fampivoriana izay efa natao teny amin'ny farim-piadidiana misy ny tenany. Totosa omaly zomatolakandro teny amin'ny bureau-ny kaominina Talatamaty ny famindram-pahefana teo amin'ny ben'ny tanàna lefitra sy ny Dr Rado Razafindratsima ben'ny tanàna vaovao. Taratasy amin'ilay famindram-pahefana dia misy amin'ilay hoe misy fotoantanteraka ao izany hoe araky ny didim-tarana ny ireo dia voatendry ho ben'ny tanàna ny olona totosa ary dia analay izay zavatra dia izay nahafahanay manao an'ilay passation amin'ity an'ity. Raha ny lara-pahamehana izay voalaza ongenongeny tamin'ny propagande dia mifantoka amin'ny resaka sosialy ny tena fatoanay ary izay manokana tamin'ity an'ity dia efa avy namonjy fampifanina tena hoe ministera mitolo izay didim-paharany fampandrosoana ary ireo hoe tsantsatsy fambory sisisa dia tia mifatra misanay dia efa hatramin'izay izahay no tsiron'izy ireny ka dia manetoky izahay ho an'ny vahoaka ny kaominina Talatamaty manokana kaominina Talatamaty moa izay masopoka tsy hanova famindra izay fa hanatsara famindra ary izahay eto dia manao antsoava ho an'ny vahoaka ny kaominina Talatamaty rehetra hiara isalahy hanolotra avo izany kaominina Talatamaty izany. Ara-dalàna ary tamin'm-pihavanana tanteraka no nanaovana ny famindram-pahefana teo anatrehan'ny filohan'ny boriboritany sy ireo sefy fokotany rehetra ao amin'ny kaominina ary ny mpiara-miasa tsy ankanavaka. Naneho fisaorana ny mpisolo toerana ny ben'ny tanàna Rado Razafindratsima no niezaka nataony tao anatin'ny fotoana fohy izay ka nanambarany fa nahafa-po azy avokoa ny asa fampandrosoana nataondra matoa hantanirina. Ity farany kosa moa raha nanolotra ny fanalahidin'ny kaominina dia nirary fahombiazana hatrany ary nilaza fa vonona hatrany hiara-iasa ho fampandrosoana ny kaominina.